Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Mosesy tapany 5. Eksodosy 12:10. Famantarana ny ra. Nijanona teo anoloan'ny trano ilay kamion vezivezy nandritry ny maraina manontolo. Mamo, ho avy izy ireo. Afaka mitondra ny tranom-borona ve ianao? Oui, venao ve? Andeha hifindra toerana isika. Faly ve ianao? Efa mentanentana mihitsy aho. Fa ny olon-dehibe kosa dia mbola sahirana be. Mba manahoana ary tamin'izany vanim-potoana izany? Rehefa tsy fianakaviana iray ihany no tsy maintsy nifindra monina, fa vahoaka iray manontolo. Naniry ny andao any Ejipta nandritry ny fotoana ela be izy ireo, ary hiala tamin'ny fanandevozan'ny Farao. Tsy navelan'ny Farao andeha anefa izy ireo. Notereny hijanona izy ireo, tsy maintsy niasa mafy izy ireo. Nitaraina tamin'Andriamanitra andro aman'alina izy ireo amin'izay ilainy. Nanao fahagagana maro Andriamanitra, nefa ny amafy hatrano ny fony Farao. Navelon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny fikasany. Mosesy, makanesany amin'ny Farao amin'izay alina izay, andeha manerana ny firenena Egipta, ka amelo ny voaloha teraka rehetra amin'ny tany Egipta, ary laha matory rehetra isam-pianakaviana dia ho faty. Nijery ny ray ny namono zanak'ondry ny zazana Israelita iray indray hariva. Dada, nahoana no tsy maintsy mivononao io zanak'ondry io? Ry Josoa, mba ho velona ianao, izay ny tian'Andriamanitra atao. Nalainy ilay mpianakaviana ny rano zanak'ondry, ka nataony teo amin'ny tatam-baravarana sy ny tolàna roa amin'ny varavarana. Avia sy havanana ary eo ambony. Famantarana ny ra, andalo amin'ny tranontsika Andriamanitra ny ho alina, ary rehefa hita ny ra dia hiano antsika izy. Miala tsiny amin'ny zanak'ondry fa hamonjy ny haiko izany. Ny fianakaviana Israelita tsirairay dia nanisy ny rano zanak'ondry iray teo amin'ny tatam-baravarana sy ny tolàna roa. Josoa, midira amin'izay fa efa alina ny andro. Miakanjo fa mila mivonona isika. Nihinana teo am-pitsanganana izy ireo. Tokony ho tany misasakalina, na iaino kikika izy ireo. Maty avokoa ny lahamatoa tao amin'ny tranon'ny Egiptianina rehetra. Mivoaingana teto Egipta arak'izay azonareo atao, ary mialany ity firenena ity miaraka amin'ny fanananareo rehetra. Mandehana zao dia zao. Tamin'io alin'io dia lehilahy sy vehivavy ary ankizy mahery ny iray tapitrisa no vonona ka nandao any Ejipta. Voavonjy i Josue, noraisindrainy tamin'ny tanana izy. Namonjy ny ain'izy ireo ny famantarana ny amin'ny rano zanak'ondry teo amin'ny tatam-baravarana sy ny tolàna roa. Te hiaro Andriamanitra. Fiainana no tadiaviny fa tsy fahafatesana. Naratra ihany koa ny Tompo Jesoa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ny rany no famantarana fa tian'Andriamanitra ho vonjena amin'ny fahafatesana mandrakizay isika. Izany no nolazain'i Jesosy hoe, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Jaona 2:5-20. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokomy.